Raha toko lasitoko vavy manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto Fahitalavitra TV. Ny fanokevitra politika mahakasika ny raharaham-pirenena eo ihany koa ny zava-niseho teny Soavy Masoandro teny dia ny fivoahan'ny didim-pitsarana mahakasika ny fifanolanana eo amin'ny sehatry ny antany eo ihany koa ny pejy sosialy samihafa sy ny tontolon'ny finoana. Tontolo politika aloha rehefa tsy henoendro tao anatin'ny fotoana maromaro zay dia nivoaka tamin'ny fanginany filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana izay sesitany politika ny Afrika Atsimo any amin'izao fotoana izao niditra mivantana nandritra ny hetsika izay nitanterahana tao Amagro tao Beoririka ny tenany fotoana nitondran'ny fanokeviny mahakasika ny raharaha politika. Manamafy ny famerenana ny ara-dalàna ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana araka ny fanazavana nentiny dia lasa misy manararaotra ny fahasairanany malagasy ary mihabetsaka loatra ny fitsapahana amin'ny raharaha malagasy misy ihany koa ny mamily mihitsy ny tokony ho lalana izoran'ny Madagasikara. Nefa samy vonina voa ny voaka malagasy rehetra na ireo kandidady ofisina na ekidy tamin'ny fahaefatra-polo volana Jolay lasa teo hoe hanao fifidianana izay filoham-pirenena samy efa vonina avokoa kanjo sy tampoka teo dia vanio aminazy hoe ty atao fifidianana fa tsy omenay fa matsingola tampoka teo dia nitozy an'ohatra hoe tsy maintsy esoriny reto tsy maintsy esoriny ro tsy maintsy atao zao dia tampoka teo koa dia tonga ho azy io ny tety anerena sasany tsy andohonana ary indrindrindrindra ny fampitonavana matetika eto Madagasikara mba ilazana fa mitona afatra tena aza manody mahazo voaka malagasy moravo tanana ary indrindrindrindra tsy malakafitsy fa satria sady voaka malagasy maro anisana tsy makasitaka ny adianagerany mampitahotra. Noho tsy fananana foto-kevitra mazava ary mbola tsy fisian'ny fitondrana vaoafin-bahoaka hoy izy no fototry ny olana izay misy amin'izao fotoana izao. Everiny Marc Ravalomanana araka ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny fidirana mivantana nataony tetsy amin'ny Magro Beoririka fa ilaina ny fametrahana demokrasia mamela ny olom-pirenena hisafidy malalaka.